Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Ity eto akaiky ity no antsoina hoe bouée. Ary ny olona izay mpitondra sambo dia mahalala tsara ny dikan'izy io satria tsy afaka nitondra sambo mihitsy ianao raha tsy mahay an'itony zavatra itony. Zavatra izay mitsingevana eny ambony ranomasina eny izy io ary dia balise, izany hoe mampahafantatra ny zavatra tokony atao sy ny lalana tokony hombana. Ary dia misy karazany be dia be ilay izy. Misy loko isan-karazany koa satria na dia ny lokony fotsiny aza dia efa midika zavatra be dia be. Mampahafantatra izy izany ohatra hoe ity toerana ity dia toerana tsy azo idirana. Na hoe ito amin'ity toerana ity dia azo idirana, ity toerana ity dia zone militaire ohatra. Na hoe ito amin'ity toerana ity dia azo ilomanosana, eto dia toerana azo anjonoana. Zavatra samy hafa ohatran'izany no aseho an'itony ary dia ao anatin'ny karta mihitsy. Dia tsy maintsy arahana zany. Fa raha ohatra ka hoe olona mitondra sambo ianao mampiasa ranomasina dia tsy izay tianao atao mihitsy no ataonao eny ambony rano eny, fa tsy maintsy manaraka ianao izay afatra ambaran'itony bouée samy hafa itony. Ary dia ity zao no antsoina hoe bouée tribord. Fa misy isan-karazany ilay izy izay tsy hodirantsika lala eto akory fa fitarihana ny saintsika fotsiny no tiako atao ao anatin'izao vidéo zao. Dia tsisy hafa ilay izy fa ohatrany hoe raha mitondra fiara ianao dia misy marika be dia be eny amin'ny sisin-dalana eny izay code de la route. Dia tsy maintsy mianaranao reny, tsy maintsy hainao tsara eny. Ary rehefa mitondra fiara ianao na dia mahay mitondra fiara tahaka n'inona azy ianao dia tsy maintsy manaraka an'ireny ianao. Fa raha tsy izany dia mety ho accidenté ianao, na mety ho voasazy ianao, na tsy ho tonga any amin'ny lalana tanjona izay tianao andehanana ianao ao anatin'izany. Dia tsisy hafa amin'izany ry havana fa ohatran'izany mihitsy ny fiainantsika kristianina, manana ny bouée antsika ihany koa isika. Dia tsy inona fa ity ilay antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Ambaran'ny Salamo 8:100 ny amin'ny hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilon'ny tongotro, izany hoe manazava ny lalako, mitarika, mampahafantatra ny lalana tokony hombako ny teninao. Ary ny tena kristianina marina dia tsy maintsy mandray an'izany fanapa-kevitra izany eo amin'ny fiainana izy ny amin'ny hoe ny teninao Andriamanitra no manana ny fahefana lehibe indrindra eo amin'ny fiainako mitarika. Fa tsy hoe izay tianao, na ny filozofianao, na ny faharesen-dahatrao, na ny zavatra mety hoe mampihetsika ny fonao no hitondrana ny fiainanao fa tsy maintsy manaraka tsika n'ity tenin'Andriamanitra ity izay balise ihany koa ahafahantsika malala ny tokony atao sy ny tokony aleha rehetra. Ary dia tsy maintsy mandray an'ity isan'andro sika zany mba hahatonga antsika handeha mba tsy raparapa anaty aizina. Ary ny olana dia izao, raha iresaka fotsiny zao mahakasika ny resaka fanalan-jaza izay malaza be amin'izao fotoana izao dia be mihitsy ny olona no tsy mandeha araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa mandeha araka izay ambaran'ny faharesen-dahany sy ny filozofiany sy ny sentimentny fotsiny ihany. Ary izany dia tena fahavoazana lehibe mihitsy satria ianao raha mpitondra fiarakodia tsy handeha hitondra fiara arak'izay sitraponao zany mihitsy ianao, na arak'izay tianao, na arak'izay mampihetsika ny fonao, fa tsy maintsy manaraka ianao ny code de la route. Ianao raha hitondra sambo dia tsy handeha hitondra sambo arak'izay mahafalifaly ianao sy arak'izay mampihetsika ny fonao sy arak'izay tianao ianao, fa raha tsy izany dia hanao accident ianao. Fa ianao koa raha kristianina ka teo any an-danitra ianao dia tadidio ry havana fa tsy afaka ny anao izay tiantsika atao isika, na hoe izay mahafalifaly fotsika na izay sitrapontsika, fa ny sitrapon'Andriamanitra no mandeha aloha. Izany hoe tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra tsika dia mamantatra hoe inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity zavatra ity, dia eo ambanin'izay fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'izany ny filozofiantsika, ny faharesen-dahatrantsika, ny conviction antsika sy izay mety ho sentiment antsika. Ka tsy afaka ny teny manao hoe za kristianina fa eto amin'ity teboka ity dia izao no hevitro. Amin'izay fotoana izay zany ohatrany miteny anao manao hoe izao dia mpitondra fiarakodia fa eto amin'ity lalana ity za tsy manaraka an'io code io fa izay tiako atao no ataoko. Dia ho hitantsika tsara fa tsy manana rariny amin'izany mihitsy isika eo anatrehan'ny lalàna, ary tsy manana rariny amin'izany mihitsy isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy maintsy misafidy tsika ry havana hoe ny inona no menao ny fahefana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Ho antsika kristianina dia ity tenin'Andriamanitra ity. Ary izany no iadiana fo tamin'ny andron'ny fanitsim-pivavahana ka nahatonga ilay teny malaza be hoe sola scriptura, izany hoe ny tenin'Andriamanitra manana fahefana faratapony lehibe indrindra izay mitondra ny fiainan'ny mino. Ka raha misy zavatra izay mifanohatra amin'ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia lavintsika avy hatrany, na inona na iza miteny azy.
na iza miteny azy fa ny antsika kristianina zany dia ny tenin'Andriamanitra rery ihany no manana ny fahefana faratapony. Ka raha misy lalàna izay tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia manaraka an'izany tsika, fa raha misy lalàna izay mampanota antsika, izany hoe mitaona antsika andika ny tenin'Andriamanitra, andika ny kode ny maha-kristianina antsika, dia amin'izay fotoan'izay tsy mety amintsika kristianina ny manaraka an'izany lalàna izany. Zay no mahatonga hoe ianareo izay mpanao lalàna rehetra dia mitandrema mba tsy ho lalàna manitsakitsaka ny zo fototra na amin'ny finoana izay ananan'ny olona lalàna izay avoakantsika, fa tsy maintsy manaraka ny boe sika ry havana izay taridalana tondro zotra omeny ireny famantaran-dalana samihafa ireny. Ary ny tenin'Andriamanitra ambarako teo manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Mampalahelo ny mahita kristianina hoe tena kristianina izy kanefany rehefa maneho hevitra izy dia ohatrany hoe hodiny tsy fantatra mihitsy ny fisian'ny tenin'Andriamanitra hoe aza mamono olona, ohatrany hoe tsisy fantany mihitsy ny fisian'izany teny izany, fa dia tonga dia any ambadika any aloha izany, fa eto aloha dia ny hevitro no avokako, ny hevitro no toanako, ny hevitro no arahako. Tsy izany natao hoe kristianina ry havana. Ny kristianina dia izay olona manaiky izy ametraka ny fiainany eo ambanin'ny fitarihan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra zany hoe tenin'Andriamanitra izany, amboniny hoe zany noho ny tenin'olombelona, noho ny teninao. Iza moa ianao no ilaza manao hoe ny hevitro no ambony noho ny hevitr'Andriamanitra, fandikanan'Andriamanitra zany ry havana. Ka raha ny tian'io ity ny fisian'ity boe ity dia ahafahantsika milaza manao hoe eo amin'izao tontolo izao dia misy foana ny zavatra tsy maintsy arahana, fa raha tsy izany manao accident. Ary eo amin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy koa dia tahaka an'izany, fa tsisy hafa, misy ny zavatra tsy maintsy arahana dia izay ambarany tenin'Andriamanitra, fa raha tsy izany tsika dia anaonao foana miraparapana tiaizina. Fa misy ny lalana izay heverin'ny olona mahitsy ozy ny tenin'Andriamanitra, nefa lalana mitondra ho any amin'ny fahaverezana izany. Mitandrema ry havana, mahereza, tazomy mafy ny tenin'Andriamanitra fa tsy mandainga io, azo antoka io ary izay rehetrarehetra tena mitondra ny fiainany teo ambanin'ny fitarihan'izany tenin'Andriamanitra izany izay ihany no atao hoe kristianina marina. Fa aza mijanona ho kristianina anarany fotsiny, fa iaino no maha-kristianina anao, raiso ny famantaran-dalana dia vakio dia ampiaro eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.